bavy mandroso ao anatin'ny tokantranonao amin'izao fotoana mahafinaritra zay anaranao ny fandahagana izao. Ny mpanomponao ny Jivaka Kotoson no miaraka aminao indray eto ao anatin'izao afatra zay nampitondran'ny tompony tenako zao manasa anao aharitra ijery sy heno hatramin'ny farany fa inoako fa izavatra ho ahetsika Andriamanitra indray ary misy zavatra iova indray eo amin'ny fiainanao ary izy varavara-pitahiana isokatra indray eo amin'ny fiainanao amin'ity anio ity. Ndetsika ivavaka alohan'ny idirantsika ao anatin'ny afatra. Andriamanitra Rane Masina tsara loatro, Andriamanitra ny lanitra lepahary ny lanitra sy ny tany. Mankasitraka anao zay satria tombom-pahasoavana ho anay hatrany no ahafahanay mandray ny afatra avy aminao, ny ahafahanay mandray an'izao fampianarana zao. Mino zay Andriamanitra fa izy fanjakan'ny aizina ho rava, izy fanjakan'ny aizina ho resindray. Hoy ny teninao Andriamanitra hoe rehefa tonga ny fahazavana dia tsy natazana azy ny aizina, ka noho izany eo amin'ny toerana zay misy fahazavana dia tsy tamana eo ny aizina. Androany ny teninao ny fahazavana ho anay tsirairay avy, ka nizaniza mety mbola miaina ao anaty fahamahizinana na amin'ny lafininana na amin'ny lafininana dia amin'ny fotoana hamangy anazy ny tenin'Andriamanitra dia hiala zany fahamahizinana zany. Anio ary rehefa hiasa ny fanahin'Andriamanitra dia aoka etro ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy. Etro ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Riavana malalo amin'ny tompo faly indray ny tenako manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy zay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana, ny tokantrano sy ny ankohonana tsirairay avy zay mampandroso anay ao anatin'ny tokantrano. Araka ny nampianaran'i Jesosy Kristy hoe nizaniza mampandroso anareo dia tonoina ao anatin'izany tokantrano zany ny fiadanana. Anio tononiko zany fiadanana zany ho an'ny tokantrano rehetra zay mampandroso anay amin'izao ora sy fotoana izao. Riavana malalo amin'ny tompo, manana loha hevitra zay mahafinaritra be tsika rehefa alahady, dia ny loha hevitra tsika dia tsiny zany fa ny hoe ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra. Efa niresaka tsika momba an'izay tamin'ny alahady lasa teo fa mbola hitohy amin'izay ihany koa tsika ny alahady zao. Iresaka avy hatrany tsika mahakasika an'izay fanjakan'Andriamanitra zay ry havana malala ao amin'ny tompo. Iresaka tsika hoe ireo fanalahidy anetsika ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo fanalahidy manetsika ny fanjakan'Andriamanitra. Averiko, ireo fanalahidy manetsika ny fanjakan'Andriamanitra. Raha lasana bavy ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana mila ahetsika, mila ampiarina ary mila aseho. Averiko, ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana mila ahetsika, mila ampiarina ary mila aseho. Andehantsika ijery tenin'Andriamanitra avy hatrany tenin'Andriamanitra zay efa diso fantatrao loatra no jerentsika. Tenin'Andriamanitra ho jerentsika raha lasaina bavy dia ao amin'ny Mateo 7:7. Mateo 7:7. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambony tany dia ho fehezinao any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambony tany dia ho vahanao any an-danitra. Riavana malala, fanalahidy nomeny Jesosy Kristy io raha niresaka tamin'ny mpianatra Jesosy Kristy. Melohany idirantsika lalina amin'ny tenin'Andriamanitra iny dia te hanambara aminao hoe afaka ho fantatrao ny fanjakan'Andriamanitra, afaka notianao, afaka ny aniry ny fanjakan'Andriamanitra ianao, fa rehefa tsy ahetsika ao ny fanjakan'Andriamanitra dia mijanona bloqué eo foana ary tsisy zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'izany fanjakan'Andriamanitra any. Aveo, afaka maniry lalina ny fanjakan'Andriamanitra ianao, afaka ny aneho fitiavana n'izany fanjakan'Andriamanitra zany ianao, afaka atakatra na hoe hicomprendre an'izany fanjakan'Andriamanitra zany ianao. Fa ny fanjakan'Andriamanitra raha lasaina bavy dia mila hetsika zay vao mihetsika. Jesosy dia nanambara hoe
omeko satroboninahitra ianareo, omeko satroboninahitra ianareo izy izy a mba afantaranareo ny fanjakan'Andriamanitra, fa ozy izy hoe omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy nilaza izy hoe omeko fanomezana ianao, na hoe tonga de omeko valim-bavaka ianao, na hoe tonga de omeko anao le fanasitranana, tsy nilaza izy hoe omeko anao le vady tediavinao, omeko anao le tokantrano nirianao fatratra hatramin'izay, omeko anao le asany tediavinao, le tediavinao nandritry ny taona maro. Tsy izay ny nambaran'i Jesosy raha lasa nabavy, fa ozy izy rehefa resaka tamin'ny mpianatra hoe omeko fanalahidy ianareo, fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra raha lasaina bavy de tsy fihetsiketsehany aty ivelany fotsiny, tsy fihetsiketsehana ara-panahy hoe décoration spirituelle fotsiny. Ny fanjakan'Andriamanitra de fahefana azo ampiarina tsara ary miandry ny hoahetsika averiko. Ny fanjakan'Andriamanitra de tsy décoration spirituelle, na hoe zavazavatra ety avelany fotsiny, na resadresahana fotsiny, na tonotononina fotsiny any anatin'ny vavaka, fa ny fanjakan'Andriamanitra de fahefana azo ahetsika averiko, fahefana lehibe, apika hoe fahefana lehibe azo ahetsika. Raha lasaina bavy, tsy hoe voavonjo ny fanahinao de afaka ise manifeste eo amin'ny fiainanao ny fanjakan'Andriamanitra, na hoe afaka nihetsika eo amin'ny fiainanao ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe nandray famonjena ianao de afaka nihetsika eo amin'ny fiainanao ny fanjakan'Andriamanitra, fa zao ny fanjakan'Andriamanitra de mila ahetsika raha lasaina bavy zay vao mihetsika, mila ahetsika. Rehefa niteny Jesosy Kristy hoe omeko anareo izy izy ny fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra, de fanalahidy ny nomeny, fa tsy tonga de valim-bavaka averiko. Fanalahidy na hoe lakle no omeny, fa tsy tonga de valim-bavaka. Azon'Andriamanitra tao ny manome valim-bavaka hoe tonga de tsy mila ininona fa tonga de ty omeko anao ty zavatra dediavinao ty. Fa Andriamanitra de manana ny prinsipany na ny fomba fanao de tsy inona zany fa rehefa anova fiainan'olona izy de maniraka ny mpanompony izy, de aveo manome fanalahidy iny mpanompony iny. Anjara antsika am'izay manokatra an'le varavarana aveo, misy varavarana be de be mety hoe manoloana antsika, misy varavara-pitahina, fanasitranana, varavara-panina mety hoe fanorenana, varavarana maro samihafa. Rehefa tsy anananao ny fanalahidin'ireo rehetrarehetra ireo de mijanona ety avelany fotsiny ianao, ary tsy afaka nisitraka an'le zavatra ao ambadiky le varavarana mihitsiny ianao. Fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe, nambara ny tenin'Andriamanitra zany hoe omeko anao izy izy fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra, na inona fehezinao ety ambony tany de ho fehezina ihany koa any an-danitra, ary na inona ovahanao ety an-tany de ovahana ihany koa any an-danitra. Tsy miteny izy raha lasaina bavy ny aretina fotsiny ihany, na ny famisaviana fotsiny ihany, na zavatra tokana fotsiny ihany, fa ozy izy hoe na inona zay contrôlentsika ety an-tany de ho contrôlena any an-danitra, na inona zay ovahantsika ety an-tany de accordé lanitra na ho akasitrahany lanitra de ovahana ihany koa zany raha lasaina bavy any an-danitra any. Fanalahidy no omen'Andriamanitra de ny fanjakan'ny lanitra zany. Zany hoe fanjakan'ny lanitra de fanalahidy riavana malala ao anatin'ny tompo. Ame kisarisary soratsora, kisarisary aminao afaka mipetraka ao aminatina building ngeza be ianao, afaka mipetraka ao anatina trano ngeza be ianao, ary isaky ny étage n'io trano io misy tena hoe trésor, na hoe misy vato sarobidy maro be, misy volamena maro be, misy tsy haiko zay zavatra sarobidy rehetrarehetra isaky ny étage
afaka mipetraka ao anatin'izany immeuble ngezabe zany ianao na building ngezabe ianao zay tena hoe isaky ny etage tena feno trésor, isaky ny etage tena feno zavatra sarobidy, feno volamena, vato sarobidy, feno tena zavatra sarobidy. Kanefa kosa galasaina bavy, rehefa tsy anananao ny fanalahidina ny lakile de mijanona bloqué eo anoloany ny varavarana fotsiny ihany ianao. Aveko rehefa tsy anananao ny fanalahidy de mijanona ho bloqué manoloana ny varavarana fotsiny ihany ianao. Ary zao ny zavatra teneniko anao, na omenanao ary io fanalahidy io, na omenanao ary io lakile io, rehefa tsy atsofoka ao anatin'le serrure izy, ary rehefa tsy ahodinao ny lakile de tsy sokatra mihitsiny io, tsy sokatra mihitsiny io varavarana io. Zany efa te hiteny aminao hoe misy zavatra marobe miandry anao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, misy fahasoavana marobe miandry anao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Iza ny malala ny mahatonga ny fiainanao mbola tsy niova tahaka an'izao, iza ny malala mahatonga ny fiainanao mety mbola tsy nety nisy vokatra, fikitaonany vavahana tsy nisy fiovana, mety nijanona teo anoloany le varavarana fotsiny ianao fa tsy nandray an'le fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra de tsy nanatsofoka anazy tao anatin'le serrure ny varavarana ary tsy nanodina an'le fanalahidy mba hisokafan'le varavarana. Atoroko anao ireo fanalahidy mba hampisokatra an'ireo varavarana rehetrarehetra zay nikatina teo amin'ny fiainanao, araka ny nambarany tenin'Andriamanitra hoe zay omeko anao izy ny fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra de zay vahana na inona vahanareo ety an-tany de ho vahana any an-danitra. Na inona tena hoe sans exception, tsisy exception, tsisy hoe zao ihany fa hoe na inona ho fehezina ety an-tany de ho fehezina any an-danitra ihany koa. Zany ny fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra. Hianatritsika ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra very koa tsy afaka hihetsika amintsika raha tsy tsika manetsika anazy. Amin'ny alalan'inona ny anetsehantsika anazy? Amin'ny alalan'ny fanalahidy. Amin'ny alalan'ny fanalahidy. Omeko anao zany fanalahidy zany ny alahady zao. Zany fanalahidy zany de anova fiainan'olona maro be ho an'izay tapa-kevitra hamonjy fotoam-bavaka ny alahady zao. Anova fiainan'olona maro be, anasitrana aretina maro be, anangana tokantrano zay efa rava indray, amerina ny olona amin'ny fatanjahan-tsaina indray, satria am'izao ny olona efa tena rera-tsaina, efa tena kivy ny olona noho ny tsy fisiana, noho ny fahantrana, noho ny zavatra maro samihafa, noho ny fiakarany vidim-piainana, fanamiakatra ary ny vidim-piainana. Rehefa tsy diso fanjakana ianao, rehefa fantatrao hoe aiza ny fanjakana misy anao ary ahoana ny fomba hidiranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, de zao na miakatra takin'inona ary ny vidim-piainana de ianao tsy hijaly ao anatin'izany fa avahan'Andriamanitra ianao, satria ao amin'ny fanjakan'ny mpandresy no misy anao, de ny fanjakan'Andriamanitra no misy anao. Efa nambaraka teto any tamin'ny heriny hoe ny fanjakan'Andriamanitra ny resaka fototritsika teto tamin'ny heriny hoe ny fanjakan'Andriamanitra galasaina bavy de anankiroa ihany. Ny fanjakana ny tontolo ara-panahy moa zany azafady indrindra tompo. Ny fanjakana amin'ny tontolo ara-panahy de anankiroa ihany, ary misy fanjakana amin'ny tontolo ara-panahy de ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakany aizana. Isika sy ianao nefa tsy afaka anao double nationalité, tsy afaka hoe sady iainao amin'ny fanjakany aizana no iainao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa na ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ianao amin'ny fanjakany aizana. Zay mahatonga ana amin'ny teny hoe raha fantatrao hoe ao amin'ny fanjakany iza no misy anao de afaka ny sokatra aminao, afaka ny andray an'le fanalahidy ianao ny tena marina, de afaka mampiasa ny fanalahidy iny anokatra an'izay varavarana nakatiny devoly rehetrarehetra teo amin'ny fiainanao. Averiko rehefa fantatrao, satria manko misy karazan'olona araka nambaraka teto tamin'ny heriny hoe misy karazan'olona eny fa na de mandeha any am-piangonana ary tsy fantany akory hoe ao amin'ny fanjakana iza no misy anazy, ao amin'ny fanjakana iza no misy anazy, fanjakana iza no manjaka eo amin'ny fiainana, fanjakana iza no manjaka eo amin'ny fiainana. Fa hoy amantsy anao hoe raha fantatrao hoe fanjakana iza no manjaka eo amin'ny fiainanao de zao omen'Andriamanitra anao le fanalahidy. Rehefa
nanambary Jesosy Kristy rehefa nanontany Jesosy Kristy ndeny jerentsika kely zay tenin'Andriamanitra zay rehefa nanontany Jesosy Kristy raha lasanabavy rehefa nanontany jerentsika kely hoe Matthieu 4:9 ny 5:10 o Jesosy Kristy ary hoy Jesosy taminy fa ianareo kosa manao aiza ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona de namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra anao Simona Barjona fa tsy ny nofo aman-draha no naneo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Rehefa nanontany Jesosy Kristy hoe iza ny fahafantaranareo de ozy izy Petera enao ny zanak'Andriamanitra velona zany hoe nomen'ny fanahin'Andriamanitra fanambarany Petera Barjona tetona hoe nomen'ny fanahin'Andriamanitra révélation averiko nomen'ny révélation na fanambarana de namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra anao ry Simona Barjona fa tsy nofo aman-drano naneo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra nomen'Andriamanitra révélation izy natonga ny Petera nafantatra hoe enao zanak'Andriamanitra velona ary efa nandray an'le révélation izy tao aorian'ny révélation de nomeny Jesosy am'izay ny fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra aveko rehefa nandray fanambarana de nomen'Andriamanitra am'izay ny fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra nitoiziny le izy hoe any amin'ny 9:20 hoe ary izao milaza aminao koa ianao ny Petera ao am'ty vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako ary ny vavahady ny fiaina tsy hita tsy aresy azy. Meny fanambarana ihany koa ianao ozy izy no Petera ary ambony ty vatolampy ty no ahoriko ny fiangonako ary ny vavahady ny fiaina tsy hita zany hoe ny fanjakan'ny aiziny tsy aresy azy. Nanambara am'izay zany amin'ny 9:7 hoe omeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra na inona fehezanao hoe ty-tany de ho fehezana any an-danitra. Rehefa nomeny Jesosy Kristy fanambarana Petera de nomeny fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny alahady zao omena fanambarana ianao ampianarina anao hoe inona marina ny tena momba an'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Rehefa nampahafantariny Jesosy Kristy hoe iza marina, rehefa nampahafantarin'Andriamanitra hoe iza marina Jesosy Kristy zay miresaka amin'ny Petera io, rehefa nampahafantariny an'izany de nomeny révélation na fanambarana de aveo nomeny fanalahidy. Nomeny fanambarana de nomeny fanalahidy. Raha sanabavy manentana anao ny fotoanatsika de ny alahady zao amin'ny fito sasany fidirana voalohany ary ny fidirana faharoa kosa dia amin'ny 10 ora ary ny tapany ariva dia amin'ny 3 ora tolakandro. Manasa anao io fotoana io de fotoana tsy hanavahana na iza, tsy hanavahana anara-piangonana, tsy hanavahana fiaviana, tsy hanavahana lokom-bolokoditra satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka. Anao etsika ara-panatsika amin'io akoatran'le fanalahidy zay omeko anao satria misy fanalahidy maromaro omeko anao amin'io afahanao mamany zay tokony hovahana rehetra, afahanao mifehy an'izay tokony hofehezina rehetra. Ny etsika ara-panao ataotsika amin'io de vavaka sy fametraha-tanana. Ametraha-tanana ny isam-batan'olona na firy ny isan'ny olona ho avy ao de ametraha-tanana mino ianao fa efa nisy fijorona vavolombelona maro de maro nefa voaray anay anjaranao indray mijoro vavolombelona. Manasa anao tsy ala hatramin'ny farany anaraka hatramin'ny farany fa misy fijorona vavolombelona sady hoarahanao vity ty afatra ty. Hofeheziko ny afatra raha lasanabavy mba tonga anao aharaka tsara an'izay zavatra nambarako sy ny tantaraiko teto Ny loha hevitra atsika dia ny hoe ny fanalahidy manetsika ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo fanalahidy manetsika ny fanjakan'Andriamanitra. Afaka fantatrao, afaka micomprendre ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra ianao, afaka maneho fitiavana, afaka maniry an'izany hoe fanjakan'Andriamanitra zany. Fa rehefa tsy manetsika, rehefa tsy ahetsika ao zany fanjakan'Andriamanitra zany, dia milasa bloqué ao anatinao fotsiny zany fanjakan'Andriamanitra zany. Jesosy raha lasana bavy any amin'ny Matthieu 4:7 dia ozy izy tsy niteny izy hoe tsy omeko tsy tonga dia omeko anao valimbavaka, tsy izay ny teneny hoe tonga dia omeko valimbavaka ianao, omeko satroboninahitra ianao, omeko fanasitranana ianao,
tsy zay ny teneniny aloha fa ozy izy omeko fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra ianao, omeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra ka lasaina bavy de tsy seseho ety ivelany fotsiny fa ny fanjakan'Andriamanitra de fahefana fahagatapiny afaka ahetsika ary miandratsika sy ianao anetsika anazy. Na meky sarisary moa za teo hoe ny fanjakan'Andriamanitra de tahaka nohatra hoe afaka mipetraka amina immeuble ngezabe anao na amina building ngezabe, de ao amin'ny isaky ny étage rehetrarehetra misy arena sarobidy, misy volamena, volafotsy, misy zavatra maro samihafa, afaka misy zavatra maro be ao anatiny. Kanefa kosa rehefa tsy anananao ny fanalahidin'ireo varavarana ireo de mijanona eo anoloan'ny varavarana fotsiny ianao. Ary rehefa tsy atsofoka ao anatin'le serura koa le fanalahidy de tsy ahodinao, de tsy sokatra zany io varavarana io. De name ohatrohatra anao ihany koa teo hoe Jesosy Kristy any amin'ny Matthieu 5:15 de nanontany izy hoe fantatrareo iza ny fahafantaranareo anahy, de namaly Petera Barjona hoe enao ny zanak'Andriamanitra velona. De ozy izy Jesosy hoe sambatra ianao ozy izy Petera Barjona fa tsy mba olombelona nofa mandranona neo anao an'izany fa raiky zay any an-danitra. Ary za milaza aminao koa ozy izy, ianao ny Petera, dikany hoe Petera de hoe vato, amboniny vato lampy ty no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy aharesy azy. Na ame révélation na ame fanambarany Jesosy Kristy hoe rehefa orinareo eo am Jesosy Kristy ny fiainanareo na ny fiangonana na inona de tsy aharesy zany mihitsy ny fanjakan'ny eziny. De any amin'ny 7:20 ozy izy hoe omeko anareo ozy izy ny fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra. Na me fanalahidy izy fa tsy tonga de valimbavaka. Amin'ny alahady zao omeko anao zany fanalahidy zany, ary anao hoe tsikara-panatsika vavaka sy fametrahan-tanana tsy anavahana na iza na iza. Ny toerana de ao amin'ny Tranomanga Tanambao 5 ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Tranomanga Tanambao 5 ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Raha tsy hitanao ny toerana de azonao ataony miantso ny 038 30 101 04 038 30 101 04 zay fa misoratra amin'ny fahitalavitra anao io, fa ho amin'ny mpiainy onjam-peo kosa de zay fa nitonongo zay teo mankasitraka anao naharitra anjery sy ny eno hatramin'ny farany, ny mpanomponao Njivaka Koso niaraka taminao teto, mame fotoana anao ny tena ho amin'ny manaraka indray. Tahin'Andriamanitra indray tompoko.